Amisy ovagny fanamasina aloha anatin'ny tenin'Andriamanitra. Satria nandefa ny teniny izy asitrana azy. Ny tenin'Andriamanitra izay orenesina mandroany dia hainao azy izay mahazo azy. Ary fahasalamana ho an'ny rehetra. Maro ny fony olona ho kasihan'ny fanamasina androany. Andriamanitra dia sy mijery tavalona. Fa hoy izy tiako izay tsy hay, ary izay fahatrapitany dia hita azy. Androany, fanamasina. Izay rehetra nandray azy dia nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra. Azo herinareo ny lasany fanamasina aminareo. Jesosy tompoko. Tanteraka eto androany izany teny izany. Fa azo herinareo ny lasany fanamasina aminao. Andray ny hery ny fanamasina. Na dia toy izao aza ny tena misy anao tsy anao izy. Asanato ny tanà dia mifatoa tsara ny fanamasina. Ilay fanamasina befitsika. Ilay tsy manavaka. Na manao na tonga tsy. Oh
Fanamasana fafaheto izy. Iasa eo amin'ny fiainanao izy. Tenin'Andriamanitra androany dia hainao an'izay azo azy. Fahasalamana ho an'ny firehetra na iza marary eto dia hositranin'ny fanamasana na ny teniny izy. Jesosy no miteny dia ny fanamasana manatanteraka an'izany ianao. Tahaka ny tenin'Andriamanitra raha hoe misy n'andro dia misy zany. Misy tany dia misy zany. Rehefa miteny tenin'Andriamanitra dia fanamasina tanteraka an'izany aminao. Fa ny tenin'Andriamanitra dia hainao an'izay mahazo azy. Fahasalamana ho an'ny firehetra. Maro ny olona sitrana androany. Maro ny fanahin'olona irehatra indray. Ho tavavela fitsangana voalohany. Tavavela fitsavan'Andriamanitra. Jerentsika aloha ao amin'ny Zakaria toko fatelo manomboka amin'ny anjininy voalohany. Ny soramandry dia mivaky toy izao amin'anarana Jesosy Kristy eto mpanao hoe ny fahitana faefatra Josoa mpisorona be sangana teo anatrehan'ilay anjeliny Jehova. Anjininy voalohany ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Zakaria toko fatelo manomboka amin'ny anjininy voalohany. Averiko ihany Zakaria toko fatelo manomboka anjininy voalohany. Zakaria zany any amin'ny testamenta taloha misy an'izany Zakaria toko fatelo anjininy voalohany dia mivaky toy izao amin'anarana Jesosy Kristy Tompo. Fahitana faefatra Josoa mpisorona be nisangana teo anatrehan'ilay anjeliny Jehova. Anjininy voalohany anaran'i Jesosy Tompo. Ary dia nasehony ahy fa indro Josoa mpisorona be sangana teo anatrehan'ilay anjeliny Jehova. Ary Satana nisangana teo ankavanany hiampanga azy. Ary hoy Jehova tamin'ny Satana, ananatra anao ane Jehova ry Satana. Eny, Jehova zay nifidy any Jerusalema ane, ananatra anao. Sy firohana ny sariana tamina vai ty. Ary Josoa nitafitafiana maloto. Ary nisangana teo anoloan'ilay anjely. Tsy anamaly Jehova ka laza tamin'izay nisangana teo anoloany hoe esory aminy fitafiana maloto. Ary koa izy taminy indro efa nesoroko ny elokao. Ary ampiakanjoko akanjo fiaingona ianao. Dia hoy izao, aoka sina mama madio eo andohany. Ka dinastia mama madio teo andohany sady nampitafiana izy. Ary lay anjeliny Jehova dia nisangana teo. Ary lay anjeliny Jehova dia nilaza marina tamin'ny Josoa hoe sao lazainy Jehova tompony maro raha mizotra amin'ny lalako sy mitandrina ny didiko dia ianao no hitsarany amin'ny tranoko sy hitanina ny kianjako sady omeko lalana ho amin'ireo misangana ireo ianao. Koa mianory Josoa mpisorona be jianao sy ny namanao izay mipetraka eo anoloanao. Fa olona atao fahagagana ireo. Fa indro hoentiko rantsany mpanompoko. Fa indro ny vato izay napetrako teo anoloan'i Josoa, ny vato ray dia mpanjiny masito. Indro hosoratako ary esoriko indray andro monja ny eloko tsy tanitsy. Amin'izany andro zany hoy Jehova tompony maro dia samy anso namanareo avy eo ambany voaloboka sy eo ambany aviavy ianareo. Amen. Atsy amin'izay ianao mijery dia ajanony ny baibolinao. Asio teka mafy azy. Haleluya. Haleluya.
eto zany ny tenin'Andriamanitra dia manambara famelan-keloka lehibe. Sarova nefa fa niatrika fitsarana Josoa mpisorona be. Zany mpisorona be zany dia io tantaray mbola tamin'ny andro taloha, tamin'ny testamenta taloha. Manambara nefa zany tsiny io tsara fa na mpaminany, na apôstoly, na evangeliste, na paster, na mampera, na iza ka manana ny rakitra eto ambony tany, na miasa anaran'i Jehovah, na kristiana mivavaka amin'ny Jesosy Tompo, na iza miasa ny anaran'i Jesosy Tompo, ka tsy miala amin'ny ratsy fanaony, na hiala amin'ny ratsy fanaony azy, tsy maintsy hiatrika fitsarana. Ary fantany napetraka, iza teto no niatrika fitsarana? Josoa mpisorona be. Dia diniho ary ampitao amin'izany ny fiainako sy ny fiainanao zay tonga eto. Fa mpisorona be, sy hoe mpisorona akory, fa mpisorona be, lehibe ny mpisorona, tahaka ny hoe Eli mpisorona, tahaka ny hoe Iarona mpisorona. Maro manko ny fiangonana tsy mitorisolo ny testamenta taloha, fa miorina amin'ny testamenta. Epistily zay nosoratan'i Paoly apôstoly, lazaiko anao anefa fa natao hoe tenin'Andriamanitra dia izay lazay ny vavan'Andriamanitra, na izay lazay ny vavan'ny mpaminany hoe sao lazay ny Jehovah, na hoe tonga taniko ny tenin'i Jehovah. Ary ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia izay lazay ny Jesosy Kristy Tompo mivantana, zany antsoina hoe tenin'Andriamanitra. Fa izay lazay ny olona rehetra sy tenin'Andriamanitra akory fa soratra masina. Maro ny olona miorina amin'ny soratra masina ka manimbazimba ny tenin'Andriamanitra. Fa ny tena tenin'Andriamanitra dia izay lazay ny vavan'i Jehovah mivantana, sy izay lazay na mpaminany hoe tonga tamiko ny tenin'i Jehovah, na hoe sao lazay ny Jehovah, na izay lazay ny Jesosy Tompo mivantana, zany antsoina hoe tenin'Andriamanitra. Fa ny ao anatin'ny Baiboly rehetra sy tenin'Andriamanitra avokoa, fa soratra masina satria voarakitra ao anatin'ny Baiboly. Sy hoe kory milaza Jezebel hoe ndana vonoy na bota Zezirelita. Sy hoe kory rehefa milaza Jezebel dia tenin'Andriamanitra ny tenin'i Jezebel, fa Jezebel no ny teny. Sy hoe akory nilaza zany ak David anankiray hoe alay vao tsy amiko i Tamara fa tiako izy, dia avy eo nisaviany amin'izay Tamara, nefa nabavy ny samy zanak David. Sy tenin'Andriamanitra zany, fa izy no ny teny. Tsy hoe akory nilaza ilay vehivavy tamin'ny Elisa, ilay vadiny zanak mpaminany, manao hoe ny zanako roalahy dia lainy olona fa nanano atrosa. Sy tenin'Andriamanitra zany no soratra masina, alaina ho fananarina ho fankalitahaka ho fitondrantena, araisina ny fahagagana. Sy tenin'Andriamanitra zany, fa ilay vehivavy no ny teny. Fa tsy hoe akory nilaza tamin'ny Elisa ilay vehivavy Sonemita, avy any Sonema hoe petra amin'ny ty tranoko tsisy. Ary nilaza Elisa manao hoe inona natao amin'ny vehivavy io Gehazy? Dia hoe Gehazy sy hitanao va fa tsy miteraka izy. Ary niteny Elisa, raha miverina ny taona toy izao, trotra zalahy ianao. I Elisa no ny teny, i Gehazy no ny teny tsy miteraka io. Ilay vehivavy Sonemita no ny teny tamin'ny vadiny, fa tsy hoe kory ny teny ilay vehivavy Sonemita dia tenin'Andriamanitra. Sy hoe akory ny teny apôstoly Petera hoe sy fomba aminay jiosy miantrano amin'ny tranon'ny jentilisa, fa ankehitriny dia fantatro fa Andriamanitra dia tsy mijery tavan'olona, fa ny fireneny rehetra izay rehetra mazoto mitady azy dia tiany avokoa. Sy hoe kory raha niteny an'izany Petera, eritreritra amin'ny zavatra hitan'ny masony amin'ny asany no ny tenenany, fa sy Jesosy ny teny, fa sy tenin'Andriamanitra. Sy hoe kory ny teny Paoly hoe aoka angina ny vehivavy dia mangina ny vehivavy. I Paoly no ny teny an'izany fa sy Jesosy. Raha i Paoly narahana dia
vehivavy rehetra fa ny asan'ny vehivavy amin'ny andron'ny Paoly dia mivaro-damba fa Jesosy kosa sy tahaka an'izany fa na dia ilay vehivavy Samaritana nanambady vadin'olona jangajanga nanambady injimy efa fanenina le tao an-trano fa mbola namin-drano Jesosy tompo halleluja fa misy zany Jesosy zany fa misy zany Jesosy zany ary zany nanaovasika efa natitra manokana ho an'i Jesosy androany amen fa misy zany Jesosy zany i Paoly milaza ao anginany vehivavy fa Jesosy kosa milaza tamin'ilay vehivavy Samaritana meorana osotrona dia hoy izy fantatra tsara fa fady amin'ny Jiosy manandraraha amin'ny Samaritana fa hoy ny tompo raha mba fantatrao mantsy fa ny olona izay mangataka rano aminao dia manana rano loha rano boboiky izay sy mety ritra meo amin'izany aho mba sy anketo isony an-tsaka andeha an-tsaka rano antonjin'ilay vehivavy dia hoy ny tompo fantatro fa nanambady injimy ianao ary ny ao an-tranonao dia sy vadinao vadin'olona io vao nangalarina tamin'io andro io fa ny zavatra nisy nanameloka ilay vehivavy va ny tompo fa zao ny teneniny fantatro izy na vehivavy fa ho avy Mesi ara-tonga izy amerina ny fony olona rehetra ao amin'Andriamanitra ray halleluja izy amerina ny fony olona rehetra amin'Andriamanitra ray dia hoy Jesosy taminy zaho milaza aminao zao no izy niazakazaka raha vehivavy nilaza tany an-tanàna hoe mandeha any am-pasakana jerefo izaroa lehilahy izaroa izay miteny tamiko nataoko rehetra izy angany Mesi lasa avokoa ny olona rehetra koa noho izany raha nangina ary ny vehivavy nisy fifohazam-panao ve tao amin'ny tany Samaritana sa tsy nisy vehivavy mpangalabadin'olona vehivavy jangajanga nanambady indimy ny solovady no nampiasain'Andriamanitra nitondra fifohazam-panahy izy ary ny tokony hanono asio tehaka mafy azy izy ary ny tokony hanono amin'ny tsy androany ty ny teniny Jesosy izay naniraka an'ilay vehivavy andeha ansaka-rano ilay vehivavy dia jirony hatramin'ny sininy izay nentina sakany rano rehefa nahitany tompo izy Jesosy izy ary no menatsiny ny tompo tsy vehivavy mpanota sady namelany elony sa i Paoly milaza eo ka ny vehivavy angina raha nangina dia sy nipotra teto Madagasikara ny fahamarinana raha nangina dia sy vavonsika zao raha nangina lazaiko anao fa mitovy amin'ny fireneny rehetra tsy Madagasikara tsisy fa zao ny faneva ny Madagasikara hitondra fifohazam-panahy lehibe ary masonao ahita an'izany fa ity fanadiovana tsy no Andreasa ny Jesosy dia ho diovina daholo fanasika rehetra dia hiditra amin'izay ny olona rehetra avy any fiangonana rehetra hoeto tany mafy izay nananao maso isiakany satro-boninahitra ao halleluja Jesosy tompo rehefa nahita vehivavy anankiray nitoram-bato Maria Magdalena ny anarany andeha ho toram-bato fa tratra azy olon-tany nanjangajanga hoy ny olona ndao entina any amin'ny tompo akana fanay azy ilay vehivavy efa nisarangoton'olona ny volony efa maratra ny ainy sisa izany hoe mbola sy maty izy fa maratra dia nentina teo amin'ny tompo dia hoy Jesosy manao hoe araka lalany Mosesy izay vehivavy tratra azy olon-tany mijangajanga dia toram-bato dia Jesosy nanotra tamin'ny tanany fa hoana kosa ozy izy ny Jiosy ozy ny mpisorona be sy ny lolo mpanoradalana sy ny fariseo ahoana ny hevitraony amin'izany fantatra ny tompo anefa fa mipetraka didy folo hoe zay mijangajanga
aza mijangajanga ary aza mamono olona hitan'ny tompo fa hatramin'lehibe ny fiangonana tonga mitondra vato andehan'inona tora-bato ilay vavy amono olona zany sasy amono olona amono olona teo ny tompo teo izy nandinika inona ny fanapahan-kevitra raisiny rary ny aloha tsy vehivavy tsy raha toram-bato satria nijangajanga fa ireto mpanompon'Andriamanitra lehibe izay andasadra amono olona moa sy ampanota ny Israely rehetra ve ka andotany tsy fitoerana masina ty dia Jerusalema dia hoe Jesosy taminy zao azy lalina misaina ny tompo satria raha itorabato azy ny mpanorandala sy ny fariseo sy ny mpisorona be sy ny mpisorona dia vaoloto Jerusalema satria vahoaka rehetra mihitsy miarana amono olona dia hoana ny fahatezerin'Andriamanitra mety hiatra teo amin'izay ny tompo nandinika hoe zao ary rary ny ratoram-bato fa zao sy tiako raha ianareo rehetra izay tora-bato an'io anatin'ny sainy fa zao izay sy nanota taminareo aoka hitora-bato azy voalohany izay sy nanota taminareo aoka hitora-bato azy voalohany Jesosy sy nilaza misy tsy azo toram-bato ny vehivavy mijangajanga fa izay tsy nanota taminareo aoka izy tora-bato azy voalohany nanomboka teo dia niala tamin'ny zokonzokony ka hatramin'ny zandrizandriny ary nanomboka teo amin'izay Jesosy ilay vehivavy teo hoy ny tompo nisy nanameloko anao va dia hoy ilay vehivavy tsy nisy tompoko dia hoy Jesosy zay ihany koa sy manameloko anao fa zao lazainy fa amin'izao sisa izao aza manao taintso halleluja nanomboka teo niraiko tsy tamin'ny tompo raha vehivavy zay alehany rehetra dia alehany raha vehivavy ny faninana taminy ihany koa Maria avy any Betany samy Maria faninana ihany koa Maria reniny Marka sy Maria reniny Josesy samy Maria faninana na dia mangiran-drasy lasa ny ampasana iny daholo Maria rehetrarehetra ndeha any ampasana rehefa maty ny tompo nikarakara ny zavatra rehetra fa lazaiko anao jiny io tsara ny fitiavany vehivavy an'Andriamanitra vehivavy anu ny resansika halleluja tsy haiko ny fitiavanao an Jesosy hoe ianao ve tongatonga fotsiny tonga eto sa hivavaka mpahazarana sa tena misy fitiavana misy manery ianao tonga eto hitady an Jesosy eno tsara teno fanasitranana ho antsika rehetra indrindra ny vehivavy rehefa ny fanina ny reto Maria be dia be reto dia ny zavatra nitranga maty ny tompo tamin'izany tany ampasana lasa daholo vao mangiran-drasy zareo dia tonga teo dia nisy anjely raha vehivavy nahoana tsy amaty tadiavanareo ny velona efa tsy aotsony izy fa nisangana jereo teo ny nandriny efa nisangana tamin'ny maty izy lazao ampianatra efa nisangana tamin'ny maty ny tompo lasa nandeha tamin'ny apôstoly tamin'io fa nalahelo zay mihitsy nahita anjely anankiroa nanao akanjo fotsy nilaza hoe zao misy nilazainy zafady mba entina mivoaka aloha io lehilahy io zafady tsy haiko namany atsy mijery any dia misy mpanao délivrance manaraka an'iny ataonareo sécurité de délivrance any andro izy sy zaka ny devoly le tenin'Andriamanitra zay le teneniko teo ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia isy fanasitranana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia misy ina hoe nandefa ny teny izy mba sao ary enoy tsara tsy daholo ny maso enoy tsara mba ho sitrany ianao fanina ny marehetratra tonga tany amin'ny apôstoly nahita zay nahita anjely anankiroa mamiratra dia nisokafa ny varavaran'ny fasana dia nijereny hoe jerefa teo nandriny efa nisangana tamin'ny maty izy teo misy ny nandriny nisangana tamin'ny maty izy lazao ny mpianatra tena nisangana tamin'ny maty ny tompo vetivety ndray lasa ndray
nandeha taminy efa misokatra ny fasana andao laser Petera sy John niazakazaka mafy John Apokalipsy teo alohan'ny Petera nijery tsy nahita ny tompo teo Petera mbola lozany tomany teo rehefa vita ny ranomasony lasa izy nandeha nody fa izy ary no mbola nivavaka teo tsy afaka niesika intsony zany ilay olo marary mpitiavana zany halleluja nivavaka izy teo akaiky ny fahazana tsy afaka nandeha intsony nalahelo ny fony hoe nisy nangalatra ny fatin'ny tompo satria efa nisy vehivavy tonga talohany teo nilaza fa misokatra ny fasana fa izy mbola teo ihany lasa Petera sy John izy mbola teo ny tomany lasa n'olona ny fatin'ny tompoko tomany dradradratra tsy niala teo mihitsy zavatra nitranga nefa tahaka an'izao iny Jesosy amin'ny endrika vaovao satria nitsangana tao matsy halleluja halleluja Jesosy niseho tamin'ny endrika vaovao nisangana tao matsy androany misy fiainan'olona isangana maty fiainan'olona isangana amin'ny fanavozana lehibe amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka eto zany androany ho tanteraka amin'ny lasirana ihany zany amin'ny tsy androantsy iza daholo le tanteran'izany hoe iza daholo le tanteran'izany ianao ianao isangana maty ny fiainanao isangana maty ny fiainanao isangana maty izy isangana vaovao amin'ny endrika vaovao tsy androantsy ny vehivavy rehetra eto dia mary daholo faninana lehilahy rehetra eto Petera daholo faninana halleluja halleluja isangana maty amin'ny fanavozana ny fiainanao androany fety firavoravoana fanadiovana hodiovon'Andriamanitra anao androany mitenin'Andriamanitra manadio anao ho vavazako rano madio anareo dia adio ten'Andriamanitra zay alefa androany anadio anao zany domina ao akaikinao foazana ara-pananao velominy ara-pananao velomany ara-pananao lehilahy rehetra domy mafy misy ny namanao vehivavy rehetra domy mafy namanao foazana ara-pananao efa fanadiovana lehibe amin'ny tenin'Andriamanitra androantsy halleluja halleluja hodiovon'Andriamanitra ianao tsy androantsy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra fa fahazako rano madio anareo dia adio omena fanao vaovao Davida dia milaza manao hoe Andriamanitra omeo fo madio ary avaozindray ny fanao taonatiko ten'Andriamanitra milaza fa fahazana rano madio ianao dia adio ianao omena fo vaovao ianao tanteraka eto androany zany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy halleluja 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 Joso ampisorona be ny tenin'Andriamanitra fa ny vehivavy ndresana voalohany sy ny fitiavany vehivavy any Jesosy zao lazaiko anao raha jerena lay vehivavy ny tena tia any Jesosy fa sy Jesosy sy ny tompo ny tena tia azy satria raha jerena zany ilay Simona izay nanasa ny tompo moa Jesosy tompo va nankany ny tranon'ilay vehivavy sy lay vehivavy nanao dingana tao any tranon'ilay fariseo izy ary ny tena tia lay vehivavy ve ny tena tia sa ny tompo lay vehivavy ny tena tia ahoana ary ny fanapahan-kevitra ny vehivavy androany apetraka aminao zany fanontaniana zany jereo ny manodidina anao fa misy tena marary pitia misy tena tia misy ny fanahiny mbola mitomany tsy mahafoy ary ny vavaky ny fanahin'olona zay anao fanatra teo dia hoe tompo mireo vehivavy rehetra reo zany tena tianao fa raha misy vehivavy anankiray tena tianao amin'ireo
dia lazao amiko izay zavatra tena hitiavanao azy fa ataoko zany na hiafara fofonaiko azy. Manahoana ianao mizany mivavaka an'izany olo zany? Jesosy zany tena tsy ianao amin'ireo vehivavy be dia be reo. Fa raha misy vehivavy tena tianao dia ambarao amiko ny antony hitiavanao azy fa ho ataoko zany aro tanterahako na moizako ny aiko azy. Iza fanana vehivavy mba hanao an'izany? Mieritreritra ny vehivavy dia ny lehilahy ndray mitodika aty. Mitodika aty ny lehilahy. Joso ampisorona be ny afatr'Andriamanitra fa iresaka sika na milay mpianatra anankiroa izay tena tian'i Jesosy ao anaty Baiboly. Any ambadika ato ambadika ato ohatrany misy olo miresaka dia mba manginona nareo ambadika ny altara azafady. Sao ny zavatra misy andefa ny teny izy masitra anazy amin'ny antsy tenin'Andriamanitra aty dia maro ny fanahiny lehilahy reto tonga eto, maro amin'ireto fanahiny reto lehilahy reto ifamihina amin'ny Tompo ary anangana amin'ny lehilahy rehetra amin'ny fahafatesana ara-panahy sy amin'ny ara-nofo Jesosy Tompo ary anangana amin'ny fisanganana maty amin'ny vaovaon-drasy, fisanganana maty amin'ny fanavaozana. Izy ary ny tena tsian'ny Tompo. Ilay lehilahy izay niankina teo an-tratrany, izay nampialona ny Petera hoe ao Tompo ahoana ny amin'ny lehilahy io. Dia hoy Jesosy raha tiako hiankina eo an-tratrako izy. Mampaninona anao zany. So lazaiko anao ho an'ny lehilahy rehetra atraiza ny tena fitiavanao an'i Jesosy. So dia efa namidinao vola Jesosy. So dia efa namidinao asa isaky ny sabata Jesosy. So dia efa namidinao fitiavam-behivavy, fitiavanao Jesosy. So dia efa natakalonao vola izy na natakalonao an'izao tontolo izao. Fa zao lazain'i Petera, Jesosy Tompo, vonanaraka anao hatrany an-tranomaizina. Eny fa hatrany fahafatesana azy hatrany an-tranomaizina. Tena nitanterahany Jesosy marina fa tena tafiditra tany an-tranomaizina marina Petera. Sy hoe nangalatra akory nahatongavany tany, sy hoe nijangajanga akory nahatongavany tany, fa nitory filazantsara. Jesosy io vonanaraka anao na any an-tranomaizina eny hatramin'ny fahafatesana azy. Fa Jesosy nilaza taminy. Sy ho tehaka aro an'ny lehilahy, lehilahy fa sy vehivavy. Vehivavy dia miomana hoe manahoana ny tena fitadiavana an'i Jesosy androany fa mbola faninona nareo fa aveo. Fa ny fanahinareo aloha mbola miresaka amin'ny Tompo any eo aloha nareo. Zao Petera dia nilaza Jesosy io vonanaraka anao na any an-tranomaizina eny na fahafatesana azy izay farany nangidy indrindra teto ambonin'ny tany zany tranomaizina zany, zany fahafatesana zany. Fa hoy ny Tompo, ry Petera, raha tsy mbola misy sekoa maneno dia andahin-telo ianao. Zany hoe mbola zao ry Petera ny fotoana, fa mbola ho avy ny fotoana izay tanterahany zany. Rehefa nandeha ny fotoana riavana tafiditra tany an-tranomaizina Petera noho ny amin'ny fitoriana filazantsara. Inona nahatonga azy tany? Rehefa nivavaka izy John nilasaka ny fanahy masina, nandeha teo am-bavadiny Sara endrika izy am-bavadiny tempoly, nisy lehilahy 70 taona izay efa malemy petraka teo am-bavadiny Sara endrika. Fa zao lazain'i Petera sy John, tsy manana vola fosy volamena
menanao zay fa mbanjinana teny mbanjina lay malemy teny zala zay manao hoe tsy misy volana volamena omena ianao fa ny anarany Jesosy avy any Nazareta tsangana tao maty tsangana sakany ianao tsangana rahalehilahy halleluja dia zao ny zavatra nisy miansamsambotra rahalehilahy ny deran'Andriamanitra sy nazakan'izany nefa ny siny adriony ny lola sy misorona be ka ny laza he Petera sy Jaona ento saraina eto tsy nareo ankinina aminay zany raha lehilahy zany noho izany rarana mafinareo sy teny aminara Jesosy itsony reo ampijirany ampony zany reo dia kapohy mafy tanteraka ny tenin'ny Petera tamin'ny Jesosy hoe vonanaraka anao hatrany an-tranomaiziny verina avy tany Petera mbola io ihany tory filazany sara olona 5,000 resy lahatra natobatsisy ara tamin'ny andron'ny apôstoly vahiny nisy raha Jehova olonandry efa lasa lavitra ny fifahazam-panariavana nefa mino fa androany Jesosy anangana ny lela rehetra hoafafatesana halleluja za mino fa raha tamin'ny andro eto ampitenenana aminao tantaran'ny Petera dia mangoraka ny foko lasaka an-dranomasoko fa fitiavana lehibe zany tanteraka zany hoe hanaraka anao an-trany amponza an-tranomaizina hatrafafatesara tonga tany an-tranomaiziny Petera marainan'iny nisy anjely nanokatra ny fonja lasa izy ery amin'ny kianjan'ny tempoly Jesosy avy any Nazareta sangana tao maty tamin'ny anarana fanefangagana sa lehilahy Jesosy zany dia maty amin'ny azojaliny dia maty eny alevina afaka teloatra sangana tao maty niakatra ny andatra fahavolopelony zany zay halleluja fahavolopelony zany zay sy natakaliny Petera trondro na vola intsony Jesosy fa nahantra nanan-karena Jesosy ihany lohalarany na isarany avatiny sy zanany Jesosy ny lohalarany halleluja te hoy ny olona tao an-tranomaizina ne efa ny ankianjany tempoly izy amin'izao tory filazany sara nalainy sy ny adriona avy tany nareve sy mahazavatra tenen'olo efa lazaina rarana mafy nareo sy teniny zany anaran'i Jesosy zany sy torany zany anarany zany fa hoy Petera iza ny tokony akemy ny olona sa Andriamanitra nangina ny mpitsara fa raha mbola Petera zany tsy azonao atao ninina satria Jesosy nilaza taminy hoe ianao no tefasy ahorona aminao ny fiangonana fa avadiny fiarasita seresis izy zany lehilahy tena tian'i Jesosy zany eto androany izy ny tena tian'i Jesosy izy fisanganana raha-panavavao eto androany izy famelan-keloka lehibe eto androany izy fanasitranana eto androany iza tena tian'i Jesosy iza Petera vaovao tena isangana maty ry havany tratra amin'izay Petera nasiana boloky azo talohan'izay aloha foka be dia be tahaka ansika zao tsy misy hanina antaony tahaka an'izao ny andro nona ny olona hoy Jesosy tadiavo hanina ny olona tsy misy afa-sy mofo 5 sy azan-drano 2 tsino misy dia anaovan'ny tompo fahagagana zany dia hoy ny tompo ry mpianatra andana mandeha miampita any ampitany dia ho any ampitsika alina ny andro maraina alina nandeha ny mpianatra nanoza mafy ny ranomasina soka mafy ny tafiodrivotra tena mafy iny Jesosy mandeha ambony rano ry havany Jesosy mandeha ambony rano sangasangana ambony rano tafiodrivotra mafy be ny ranomasina manonja fa mbola zao ny tenen'ny mpianatra iry matotoa dia hoy mpianatra anankiray ny tompo iny fa zao lazay Petera manao hoe Jesosy tompo raha ianao io
Teo Jesosy avy nandeha teo ambony rano. Vita ny Petera reva niala tao anatiny sambo. Ahoana ny hevitra tsy androany ty? Be dia be ny olana manodidina anao. Tena mandeha tafio-drivotra mavitra nozany ranomasina. Iry Jesosy miaso avy. Ahoana ny fijerevanao ny reto zavatra be dia be reto? Tava-kevitra hiala amin'io ve? Anatona an Jesosy. Tsy vita ny Petera intsony. Nandevona an'ilay fitiavana an Jesosy tao anatin'ny fony. Teo ahoana ny lazainy? Sapanao misy zany hoe olo marary-pity zany. Lehilahy anankiray zany rehefa marary-pity tsy voasakany zany. Takany zany nataony Petera tamin'i Jesosy. Tsy voasakany izany izy. Mpianatra be dia be tanaty sambo. Fa izy ny teny, raha ianao ry Tompo, tovy manatona anao. Ahoana ny lazainy Jesosy? Avy. Niala tamin'ny sambo izy ranomasina lalina be eo. Nandeha. Nierika mijery ny namany amin'izay, nilentika. Jesosy io, vonjeo. Teny raisin'i Jesosy ny tany. Halleluja. Tamin'ny fotoana anankiray, ny mpianatra rehetra nitsoka tamin'ny fisamborana an Jesosy. Fa izy nandray sabatra niaro azy. Petera. Fitiavany. Hoy Jesosy, Petera, ianao ny Simona. Satana dia mikororoka anao. Za hangataka ho anao ry Petera. Matsolevona ny finoanao. Raha mibebaka ianao, paherezo ny rahalanao. Vita ny Petera ny iraka nampanaovina azy. Misy fotoana Petera mandeha any amin'ny Jopa. Mahita izy maty Tabita. Izy nangana azy tamin'ny maty. Ary zany Petera izany dia nitadiavy ny olona rehetra. Mpanarato tao anatin'ny fantrana izy nakazo anaovana azy maimbo-trondro. Zany mba nananany fa tsy nomeny tompo akanjo izy. Tsy misy fizarana akanjo tamin'izany. Sao anefa natao anatin'ny fantrana azy Petera, tsy niala tamin'ny asan'Andriamanitra. Rehefa tsy misy izy, manarato vetivety, verina ihany. Ndray andro izy nanarato. Fantatra ny Petera tsara ary nampahafantariny tompo azy. Efa apôstoly izy, efa mpianatra. Tsy nananinina ny verina narato. Ndray ala izy nazo ninina. Tonga ny tompo. Dia hoy ny tompo arosoe amin'ny lalana ny ratorao. Fa hoy izy, hatramin'ny alina izay narato fa tsy nazo ninina. Fanony amin'ny teninao. Arosako ihany ny aratoko. Rehefa nroso lalina narosaka ny arato nazo zandrano dia hoy izy, Tompo, miala amiko fa olo meloka. Mbola mpinosotry izy tamin'izany tahaka antsika zao mbola sy apôstoly. Dia hoy Jesosy, ry Simona, manomboka androany dia olona kosa no aratovinao azy. Iza ny mpanarato-olona eto androany. Rehefa miteny Jesosy hoe tsy afaka hiara-matsy ny Petera fa tsy ara-baiboly zany. Satria lasa tsy vita ny famonjenana olona roa miara-matsy. Fa tsy maintsy Jesosy rery ihany. Petera nefa, tombo efa voasambotra maraina. Petera mbola nitady lalana eny. Tsy nahamela ny Petera misy Jesosy fa narany hatramin'ny farany. Nisy ankonany eno amin'izay. Nierika ny tompo nijery ny Petera farany. Jery farany izy. Fara fitodian'ny tompo tamin'ny Petera io, alohany hahafatesany. Efa niteny tamin'ny Petera masy izy, ry Simona, ry Petera, ianao ansona hoe Kefasy. Ahoroko aminao ny fiangonanana, fa vadiny fenasita seresy azy. Izay vahanao tsy ambony tany Petera, vahako any an-danitra. Izay fezinao tsy an-tany, feziko any an-danitra. Omeko anao ny fahalahidiny fanjakany lanitra. Sany hoe sady orona amin'ny fiangonana, omena azy ny fahalahidiny fanjakany lanitra. Za hangataka ho anao, masolefy ny finoanao. Mpianatra rehetra tamin'ny fisamborana an Jesosy lasa mitsoaka. Petera niaro azy tamin'ny sabatra.
ary Petera na voasabotra zany Tompo nanaraka azy. Nitadirika Petera ahoana nitondrako an Jesosy Tompo. Itsoka eto anatrian'olona rehetra. Manontany ny olona, ianao va naman-tsia? Ianao va naman-tsia? Tsy hoe sy fitiavana fa mitady lalina hitondrana ny Tompo. Itsoka izy. Aiza ny elakela trano afahako mitondra ny mitsoka. Aiza hitako koloara androany hitondrako ny itsoka. Tsy maintsy avitra anay io. Tompo nefa tsy nanaiky an'izany. Petera efa nilaza, anaraka anao Tompo hatrany an-tranomaizina. Eny fa hatramin'ny fahatesany. Dia hoy ny Tompo, ry Petera, anio. Satria Petera mbola sy mahafantatra anio tanteraka io fotoana fahatesan'ny Tompo io. Anio ratsy maneno. Ratsy maneno ny koa andany telo ianao. Voasambotra ny Tompo lasa ny mpianatra. Tsoka, Petera mbola teo. Nanaraka, manontany olona hoe ianao mpianatsia. Ianao mpianatsia. Te hijery ny afarantantara izy. Naneno ny koa farany nijerevan'ny Tompo an'i Petera talohana hafatesana. Mafy tamin'ny Petera zany. Mafy tamin'ny Petera zany, tena mafy taminy zany. Naneno ny koa nijery azy ny Tompo. Nierika nijery azy. Petera nijery an'ny Tompo. Nirosaka ny ranomasina. Io lay farany ahitany Petera ny Jesosy farany. Alohan'ny hafatesany. Io lay fotoana farany ahitany Petera any Jesosy farany alohan'ny hafatesany. Fampijery ny mason'izy roa. Natsiaro Petera. Zay lay tenin'ny Jesosy. Fananeny maro any akoho. Tomany izy. Maty Jesosy. Tsy haiko na impiritorana Petera. Maty Jesosy. Nafenina tao an-trano Petera satria notadiavin'olona saika hiara-vonona. Aiza ilay lehilahy teto iny? Fa iny any komba namany. Fa zao afatra ny Petera tamin'i Jesosy. Handeha hanomana fitoerana ho anareo. Efa nomeny ray ahy ny fahefana tsy an-tany. Dia omeko anareo ny fahefana. Anisaka ny maimboka sy merana. Ary sy misy ery atohatra an'izany fahefana zany. Omeko anareo ny fahefana. Andresy ny hery ny fahavalo rehetra. Handeha namboatra fitoerana ho anareo. Fantatrao tsara moa fa ny ranomaso ny fanaovan'ny Tompo sy Petera velomany famina. Alohan'ny Tompo any an-danitra. Zavatra misy. Naiza le an'ny Petera. Eo akaiky ny foana ny Tompo. Misy olona anna fitiavana an Jesosy tahaka ny Petera ve? Isy lehilahy ve eto? Tena anna fitiavana an Jesosy Tompo tahaka ny Petera. Tena fitiavana. Vokatra ny fanahy sy ny foarisaina. Sola zaiko anao. Nasy teo sony azy ny Tompo. Fa hoy Petera tamin'ny Tompo farany alohany akatra ny an-danitra. Ataoko tsara ny asanao. Fa zao mandova ny fanjakanao. Mangataka aminao aho. Mandova ny fanjakanao. Ataoko tsara ny asanao ety ambony tany. Dia mangataka aminao andray androany. Mandova ny fanjakanao. Dia hita ny tavanao any an-danitra. Eno Jesosy andeha hanamboatra fitoerana ho anareo. Dia ho avy aka anareo aho. Dia ho any amiko nareo. Dia ho any amiko mandrakizay. Halleluja. Iza ny manana fitiavana. Tahaka ny fitiavany Petera ny Jesosy. Iza ary ny tena ty. Jesosy ve tena ty any Petera sa Petera tena ty any Jesosy? Petera ny tena ty any Jesosy. Lehilahy rehetra miteny tena Andriamanitra androany. Iza aminareo ny tena ty any Jesosy. Halleluja. Manahoana zany fitiavana zany? Manahoana zany fitiavana zany? Rehefa niteny vehivavy tamin'ny Petera, sangana tamin'ny matin'ny Tompo. Zaho ozy izy Maria Magdalena nahita azy tany am-pasana. Heveriko fampiantsay dia nilazako hoe raha ena misy naka ny fatin'ny Tompoko teto lazao anahakako azy. Fa Jesosy izy dia nilaza, ry Maria aza mikasika anahy. Fa lazao ny mpianatro, lazao amin'ny rahalahako. Efa nisangana tamin'ny maty hoe ny Tompo. Iny Jesosy tonga
tonga tao an-trano Petera nijina tao an-trano. Gagy izy, gagy Petera, fa mihina tamin'ny tompo an-dranomaso. Ilay fanantenana, ilay fahadisom-panantenana lalina. Ary ilay tona fahafatesana iny, ilay fahafahambaraka hoe maty ny tompo ilay mpanao fahagagana iny. Nefa nanangana ny zanaka Jairo tamaty. Nanangana ny zanaka lahy mpitondra tena tanainy tamaty. Nefa mpanao fahagagana maty ny vonoany olo. Ny olona tsy malala hoe famonjena ho an'izao tontolo izao ny rana lasany. Hoy Petera, zay vao tena fa baraka, zay vao diso fanantenana, fa maty ilay nantenaina. Hoaiza vitatrio ny fiainako. Fa zao ilay fahadisom-panantenana iny mihitsy avy ao izy fiforonana. Haleluya! Haleluya! Anao irana anankiray aloha sika.